Raha ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka kosa no asiteny niteraka fingonongononana teo amin'ireo mpandeha ny fanemorana ny fiangan'ny sidin'ny kompania Air Madagascar mamitohy any Antananarivo amin'ny Toamasina izay tokony niainga io maraina io. Voatery ny andry adiny 5 anefa ireo mpandeha vao nanainga ary voatery nalefa tamin'ny fiaramanidina hafa ihany koa. Ravakarandriamanalina mitondra ny tatitra. Fiaramanidina ATR 72 any kompania Air Madagascar mampiasa ny zotra Antananarivo Toamasina tokony nanainga androany maraina tamin'ny 7:10 teo amin'ny sararana fiaramanidina Ivato no voatery napidina ny mpandeha tao anatin'io fiaramanidina io noho ny fahasimbana ara-teknika araka ny loharam-baovao azo antoka. Raha iny efa nainga iny ny fiaramanidina no nandray fanapahan-kevitra ny ampijanona ny fiaramanidina ny mpamily ka nisy avy hatrany ny fisavana ny toerana. Atsasakadiny taorian'izay kosa vao fantatra ilay antony mahatonga ny fahasimbana ara-teknika. Ny afarany raha ny fanazavana dia tsy afaka nisidin'ilay fiaramanidina. Nasaina ny andron'ny zotra iray ny kompania Air Madagascar avy any Morondava moa ireo mpandeha ary tamin'ny 12 ora sasany atoandro vao nainga atao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha ny fanazavana ny mpandeha iray. Isan'ny fanamarihana nentin'ireo mpandeha ny filazana fa raha toa ka efa teny ampanidina ilay fiaramanidina vao tsikaritra ny fahasimbana ara-teknika dia heverina ho loza-goavana no nitranga. Raha ny fanazavana ny tompony andraikitra ny serasera teo anivon'ny Airmad dia niarovana indrindra ireo mpandeha tsy ho tratozana nahatonga ny kompania andray ny fepetra ampijanona ilay fiaramanidina. Namafisiny ity tompony andraikitra ity fa nisy ny fepetra niraisiny hitateran'ireo mpanjifa tany Toamasina tamin'ny alalan'ny fampiasana ny fiaramanidina ATR 72 iray hafa izay avy any Morondava. Zavatra mety hitranga ny fahasimbana ara-teknika fa ny nahatsara azy dia hitara-potoana izany fahasimbana izany ho hiatrany ny fanazavany. Nambarany Airmad fa vokatra fanatsarana nentina teo anivon'ny kompania dia tafiakatra ho 80 isan-jato ny taham-pamarina potoana ny sidin'ny kompania Air Madagascar tao anatin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity raha toa ka 30 isan-jato monja izany tamin'ny volana desambra 12 sy 20.